Izay ny amin'ny vaovao politika amin'ny akabeany fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika. Noraisiny ministra ny mivarotra sy ny fanjifana teny amin'ny toeram-piasany teny Ambohitany maraina teo. Ny delegasion'ny mpandraharaha vehivavy notarian'ny filoha maneran-tany ny vehivavy mpitantana orinasa Ramatoa Marie Christine Ogli. Ny andidy makasika izay indrindra no tanteriny namana Claudia Rasolson sy Mami Rasoanaivo. Manoana trano ny sehatry ny fandraharahana ary indrindra ny vehivavy mpandraharaha ny ministera ny varotra sy ny fanjifana raha nambarany ministra ny maraina teo nandritry ny fionany tamin'ireo vehivavy mpandraharaha nahitana ny solotena avy amin'ny nosy rahavavy ny filohan'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara na ny GFM nitary ny fanjarazakaboana ary ny filohan'ny vehivavy mpitantana orinasa maneran-tany na ny femme chef d'entreprise mondiale Ramatoa Marie Christine Ogli. Zava-dehibe moa zao karazana hoe visite courtoisie zao satria hitatsika fa ny vehivavy dia manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ary eto moa zany dia isorako ihany koa ny présidentin'ny GFM izay miezaka mihitsy izay manao ny aintso-javatra mba tena hoe hampandrosoana ny mpandraharaha vehivavy eto Madagasikara. Ny ministeran'ny varotra dia tsy mitsahatra ny manohana an'izany ezaka izany satria fatatsika fa ny mpandraharaha dia tsy afa-miala amin'ny fitondram-panjakana ary fitondram-panjakana ihany koa dia tsy afa-miala amin'ny mpandraharaha. Zay zavatra izay moa zany dia mafisina zay fiaraha-miasa zay. Ary fatatsika zao fa nisy fitomboany foana ny exportationtsika raha tamin'ny taona lasa iny ary tsy mitsahatra mitombo zay zavatra zay. Inona ny anton'izay miezaky ny mpandraharaha ary indrindra ny vehivavy amin'izao dia efa miditra mitsehatra tanteraka amin'ireny maha-chef d'entreprise azy any amin'ny faritra. Raha tsy resakitsika amin'ireny produit de rente reny ohatra hoe ny vanille, ny cacao, ny girofle, be da be ny vehivavy chef d'entreprise izay manao ny asa, miezaka ary mitombo manerana ny Madagasikara. Zay zavatra izay mahatonga ny ministeran'ny varotra miezaka mandrakariva manohana an zareo ary averina itona fa manohana an zareo amin'ny démarche rehetra izay ataon'zareo manoloana an'izany. Anome voninahitra ny film izay sokatra amin'ny alakamisy ho avy izao any amin'ny Forelo Expo Tanjbat sy ny Women in Business izay ho tanterahana rapitso voalohan'ny volana May i Ramatoa Marie Christine Ogli izay nanamarika fa miandraikitra sehatra samihafa izay tsy sehatra natokana ho an'ny vehivavy ihany ireo vehivavy mpandraharaha malagasy ary manana arena maro raha tsy laza afa-tsy ny eo amin'ny sehatry ny fizahantany Madagasikara hoentina hampandrosoana ny firenena.